Anio alakamisy faharoapolo ny volana martsa taona 2024. Evanjely masina no soratan'i Masindahy-Lioka, nalaina tao amin'ny toko 4 andininy 7 ka hatramin'ny faharaiky amin'ny 30. Ianao moa nahita soa ary ilazara kosa nozohim-pahoriana. Koa ankehitriny mba aza ny fanalana alahelo fa anao ny fijaliana. Tamin'izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny farisianina nanao hoe nisy mpanan-karena anankiray ny akanjo jaky sy rongonim-bazaha madinika sady nanao fihinanam-be isan'andro, ary nisy koa mahantra ferena anankiray atao hoe Lazara nivalan-dotra teo am-bavahadiny. Naniry hihinana ny sombokanina latsaka tamin'ny latabatry mpanan-karena izy, fa ny alika avy no tonga ka nilelaka ny feriny, ary maty ilay mahantra ka nentin'ny anjely tany an-trandran'i Abrahama. Dia maty koa ilay mpanan-karena ka nalevina. Tao amin'ny fitoerany maty ilay nijaly iny izy dia niandrandra ka tazany teny lavitra teny Abrahama sy Lazara teo an-tratrany. Ka niantso izy nanao hoe, "Rikake Abrahama ô, amin-drafo amiko mba irao kely re i Lazara androboka ny loha fanondrony ao anaty rano mba hampangatsiatsika ny lelako ahay, fa mijaly loatra eto amin'ity lelafo ity." Fa hoy i Abrahama taminy, "Anaka, tsaroa fa tamin'ny andro niainanao, ianao moa nahita soa ary Lazara kosa nozohim-pahoriana. Koa ankehitriny kosa mba aza ny fanalana alahelo fa anao ny fijaliana. Sady ireto toerantsika ireto dia misy antsana makadiry natao anelanelana antsika, ka izay te hiala aty akany aminareo tsy afaka, ary izay eny kosa tsy afaka miampita aty. Dia hoy izy, mianta aminao re aho rikiaky mba irao kely Lazara hoany amin'ny tranony raiko, fa manan-drahalahy 5 aho, mba ilaza amin'ny marina fandrao tonga amin'itony fitoerana fijaliana tony koa izy ireo." Fa hoy i Abrahama taminy, "Manana ny Moizy sy ny mpaminany izy ireo, ka aoka hiaino an'ireo izy." Fa hoy izy, "Tsia re rikaiky Abrahama, fa raha anankiray amin'ny maty no makany aminy dia hibebaka izy." Fa hoy i Abrahama taminy, "Raha tsy miaino an'i Moizy sy ny mpaminany izy dia tsy ino na dia misy mitsangako velona aza." Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy.